Dia faly manolotra ny manahoana tompo lasy tompo vavy alzay malefaka ary tsy maro toerana no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ity herinandro ity fa amin'ny fiafaran'ny herinandro voahodina ny tsindry ny atmosfera. Ho mafimafy kosa ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra sy ny tendrony atsimo ary ny fatra analanjorofo sy aloatra mangory iny mandritra ity herinandro ity. Izy foana ihany koa ny orana ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara fa somary mafimafy izany any avadivavy fitovinany sy atsimo atsinanana any ary mety ho araha-kotroka indraindray ny amin'ny faritanin'ny Mahajanga sy ny ilany andrefan'ny fatry avoatany. Mahakasika ny maripana indray dia izy fidinana ety amin'ny fatry ny avoatany hatramin'ny alakamisy fa hiakatra izany amin'ny fiafaran'ny herinandro ary tsy misy fietsehany firy kosa ny amin'ny morontsiraka atsinanana sy andrefana amin'ity herinandro ity. Dia izay tompo lasy tompo vavy ny amin'iny fa indro arosanao manaraka ny toetrandro no vinavinaina ao amin'ny rapitso fa 1 volana novambra 17 atombontsika avy hatrany ho amin'ny rapitso maraina. Anorana malefaka any Antalasy Analanjorofo ary ny faritra atsinanana ray manontolo iny. Anjombona ary mety ho arahana erika kosa ny ilany atsinanan'ny avoatany ray manontolo. Andrahoana na andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro ny amin'ny faritra sisa fa arahana orana tandrivindrahona izany any amin'ny faritra Boeny sy Melaky ary ny faritra Anosy Androy vadivavy fitovinany atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanan'ny faritany Fianaratsoa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia anorana malefaka indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny faritra Boeny sy Betsiboka ray manontolo iny fa aka endrika tandrivindrahona izany any avadivavy fitovinany any. Andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny faritra avaratra atsinanana sy avoany atsinanan'ny Madagasikara ary anorana tandrivindrahona mety ho araha-kotroka ny amin'ny faritra sisa rehetra izay tsy voatonontsika teo. Mahakasika ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso maraina indray arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia mandina 5 hatramin'ny 17 degré ny ety amin'ny atitany. Ny morontsiraka atsinanana sy andrefana dia eo ndraiky 20 hatramin'ny 25 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia 30 degré ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritanin'ny Mahajanga iny. Dia ho amin'ny rapitso hatrany dia vataro ary fa ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny any amin'ny faritra Nairobi, Johannesburg, anorana tandrivindrahona malefaka ny Bangkok sy Seychelles, anorana tandrivindrahona ray-kotroka ny Comores, andrahoana ny andro faritra Paris fa ibalika be masoandro ny La Réunion, Milan sy Maurice. Amaranantsika azy ary dia tsara ho fantatra ihany fa hiposaka amin'ny 5 ora mahery 7 minitra ary masoandro ary lentika amin'ny 9 ora hariva mahery 3 minitra. Dia izay no mamarana tanteraka ny fandarana meteo. Aza dino manaraka izany amin'ny fiteny frantsay miaraka amin'ny namako Tahiny Andriaparsan. Mametraka ny mandrapitafa tompo lasy tompo vavy.